Marc Tatandraza dia tena ao anatiny olana tanteraka amin'izao fotoana izao satria teo ihany ireny fitokonana izay nataony voaka ny bekily marobe izay manohana azy ary saika hanolotra samboady azy mihitsy mo ireo voaka ny bekily ireo fa tsy nanaiky Marc Tatandraza. Itsy ankelan'izay dia mbola mandeha ihany nivarotra fiaran'ny Marc Tatandraza izay ao amin'ny pejiny ao fa noho nitrosa maro loatra ho izy ka tsy maintsy amidy izay fiarany izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honony namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky nefa natsipoko terem-piantohana dia ny mahakasiky ny olany Marc Tatandraza no matomatesantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Antsoy jamala na rongony 700 kg no nidorana. Mitarika an'ireo hirona amin'ny zava-mahadomelina sy hanao asa ratsy toy ny halatromby ditra amin'ny famotehana voly toy ny fanaon'ireo ampondra ny fandraisana sy fidorohana ny zava-mahadomelina fa indrindra ny jamala na rongony ny afantarany be sy ny maro azy. Miady amin'ny fiparitahana izany ny gendarmeria izay tarihy ny kapiteny hery komandy ny vondrotom-paritry ny Antsoy ka rongony 700 kg no tratra ary nodorana teo anatrehany solon-tena mpanjakana sy ny solon-tenan'olom-boafidy tao amin'ny farany gara tamin'ny androny 1 Desambra 2024 tamin'ity androandroany ity. Tanjona ny hiainan'ny vahoaka ampilaminana fa indrindra amin'izao fiatrehana ny fetin'ny taom-baovao izao. Eny an-kianja gendarmeria ao amin'ny vondrotom-paritry ny Antsoy manaramaso ny manodidina mba tsy hisy ny fanararaotana na ny fihoaram-pefy mandritra an'izao fety izao araky ny fanazavana izy ireo hatrany. Troko be fomba nentim-paharazana any amin'ny faritry androna iny any amin'ny distrikany Mandritsara sy ny manodidina no tena misy azy ity izay hanamafisana ny firaisan-kina rehefa tonga ny fety fa indrindra ny taom-baovao tahaka an'izao. Manao latsakemboka na ny kotikota izany hoe cotisation ny isa-tokantrandro fomba hividianana omby ho an'ny fianakaviana ary zaraina mitovy izany rehefa avy eo. Izany ka tena profo mitohaka amin'ny tendany fa mbola mandala ny fihavanana sy ny firaisan-kina ny mponina any amin'ny faritry ny Sofy iny. Ka dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ho izy ireo hatrany. Mahavavy ambilobe indray any amin'ny lalam-pirenena fahenina iny hampiasa lakana indray fa difotry ny rano ilay lalana namboarina. Hatramin'ny vina no hiaina toy izao ho izy ireo hatrany. Inona no vahaolana tena maharitra mba azon'ny mpitondra raisina manoloana an'ity fahatapahan-dalana any mahavavy ity izay efa heron-taona no nahatapaka an'ity lalana ity vokatry ny rivo-doza izay nandalo farany teo iny. Any Mandritsara indray diso fanantenana hatramin'ny mpangalatra izay mitady volan'ny fety. Navelan'ireo olon-dratsy avy namaky trano teny an-dalana ireo valizy feno lamba ireo rehefa tsy nahita vola tao anatiny izy ireo. Mirongatra mantsy ny vakitrano any Mandritsara fa indrindra amin'ny fokotany Savoay iny raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana hatrany. Olona iray ahina ho tompon'antoka ary efa atao fanadihadiana amin'izao fotoana izao ho izy ireo hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasiky ny olany Marc Tatandraza izay hita mameno ny tapatretsiretsira Facebook ao efa andro vitsivitsy mo izay ka mandraky teny androany. Ny raha mahita sy ny raha malala fa i Marc Tatandraza dia nirotsaka vidiana ho ben'ny tanàna tao bekily andro tao ary tamin'ny anarany antoko tsy miankina mo no niritsahany izany Marc Tatandraza izany tao abekily tao
ka rehefa nandeha ny fifidianana iny fa lasa farahidiny i Marc Tatandraza. Nanomboka teo dia lasa nitiraka resabe izay vokatra vonjomaika azony Marc Tatandraza izay satria raha ireny fampielezan-kevitra izay nataony izay nahitana vahoaka marobe izay tonga manotrina azy sy manohana azy etsiroa ireny dia niandrandra sy nanantena mafy i Marc Tatandraza fa izy no tokony holoha laharana raha ny vokatra vonjomaika amin'izay fifidianana nataotao bekilendro izay no jerena ho izy hatrany. Ka eo indrindra no tena miteraka resabe any an-toeranany amin'izao fotoana izao satria tsy manaiky ireo pomba ny Marc Tatandraza ary hita fa midina andalambe mihitsy izy ireo amin'izao fotoana izao ary manao antsoavo etseroa amin'izay fitadiavana ny maromaritra iraisana sy ny vokatra tena izy amin'izay voka-pifidianana vonjomaika any an-toerana izay satria no ampakaina izy ireo fa halatra bevava no nataon'ireo izay tsy matahotody amin'ny resaka kolikoly ny an-toeranany ka nahatonga an'izao vokatra vonjomaika izay nitsombadika ambony ambany izao hoy ny fanambaran'izy ireo hatrany. Eo ihany izay fitokonan'izy ireo zay ka nanao antsoavo ihany Marc Tatandraza tamin'ity androany sy omaly ity fa atsahatra kely aloha ny fitokonana mba ho fiatrehana ny taom-baovao satria ho izy tsy tsara loatra ny migrevy amin'ny andro ny taom-baovao ka hitantaratra amin'izany fa tena olon'ny fiarahamonina raha i Marc Tatandraza ary olona tena manaja ny hafa. Etsankilana zay mo ny araha nahita sy ny araha nalala fa maro ny volalany taloha nandritra ary taoriany izay fampielezan-kevitra nataony izay ka misy amin'ireny vola ireny dia vola izay nitrosainy tamin'ireo olona izay malala-tanana tany an-toerana tany mba hafahany mirotsaka fidinina amin'izay be ny tanàna izay ka mety efa mitaky an'izay volan'izy ireo mo ny olona izay nitrosany anireo vola ireo amin'izao fotoana izao ka izay nahatonga any Marc Tatandraza izay mivarotra ny fiarany amin'izao fotoana izao ary nilaza mazava tsara izy ao amin'ny pejiny ao fa no nitrosa be loatra ho izy dia tsy maintsy ho alefa mora ilay fiara izay fiarany mo ity fiara ho amidy ity mba ahafahana mandoa an'izay trosa isan-karazany zay araky ny voalazana hatrany. Ka noho izany dia manao antsoavo ho an'ireo zay manambola mba hividy any fiarany izay i Marc Tatandraza amin'izao fotoana izao fa tena mila vola ny lehilahy mba ahafahany mamerina an'ireo trosany rehetra ireo ho izy hatrany. Etsankilana zay mo dia maro sahady ny miandrandra an'izay hoe ahoana sy ahoana ndray no mety ho tohiny ilay tolona izay efa nataony Marc Tatandraza amin'izay tsy faneken'izy ireo voka-pifidianana any an-toerana izay amin'izao ankehitriny izao. Asa raha mbola hitohy ho mafimafy noho ny teo ihany izay fitokonana sy fitakiana ataon'izy ireo izay sa mety hijanona hatreo izay fitokonana izay nefa i Tatandraza etsankilany dia milaza fa tsy matahotra na ho isy raha mandrika aza fa ny marina ho izy tsy maintsy tedavina hatramin'ny farany. Asa raha tena ho vitany ihany izay hanohy ny grevin'izy ireo izay sa ahoana. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy ka dia misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.